fa zava-dehibe ny fametrahana centrale de risque eo anivon'ny banque foibe ny Madagasikara raha ny tatitra nataony teo anivon'ny EDBM hatrany. Fanazavana avy hatrany. Misy information rehetrarehetra momban'ireo mpindram-bola eo anivon'ny banque sy eo anivon'ireo microfinance, institution de microfinance. Io zany dia ahafahana mamantatra ny situation ny fampindramam-bola eto Madagasikara voalohany indrindra, ahafahana manana information momban'ireo mpindram-bola tsirairay. Tambona amin'izay zany dia mba ahafahan'ireo mpampindram-bola mamantatra alatsina le teny fangaro hoe ny insolvabilité na tsy an'ilay mpindram-bola anankiray. Raha ohatra hita izy zany fa hoe manana information tsara momba azy hoe remboursé à temps mpindram-bola nataony dia afaka manapa-kevitra amin'izay le mpampindram-bola amina resaka antoka ohatra hoe fa azo antoka zany le mahaolona le olona dia mety tsy dia miexige antoka be tsony zany ao anatin'le izy. Zay zany tena antoka voalohany nametrahana le centrale de risque. Dia rehefa mipetraka zany le centrale de risque dia hita zao tamin'ny janvier 2017 fa ny mpindram-bola zany dia misy teo amin'ny valo hetsy ahery teo. Zany hoe raha atao zany ny salanisy dia eo ny 500 ny olon-dehibe eto Madagasikara zany nanana aksa.